Arapaina indray tsika rehetra tafaverina somatsara eto amin'ity toerana ity, amin'ity tolakandro ity. Tsy mandeha rahalahy le retoro ato amin'ny ankavanana zafady. Andetsika somary hiazakazaka kely anenjika ny fotoana dia anokatra avy hatrany ny baibolitsika isika. Ato amin'ny Jaona voalohany toko 4. Ny andininy voalohany 2, 3, 4. Vakitsika amin'ny anaran'ny Tompo ny soratra masina. Jaona voalohany toko 4. Andininy voalohany ka hatramin'ny 4. Amin'ny anaran'i Jesosy. Ry malala aza mino ny fanahy rehetra, fa izao toetra ny fanahy na avy amin'Andriamanitra ireny na tsy, satria maro ny mpaminany sandoka efa lasa any amin'izao tontolo izao. Zao no ahafantaranareo ny fanahin'Andriamanitra, ny fanahy rehetra izay manaiky fa efa tonga tamin'ny nofo Jesosy Kristy no avy amin'Andriamanitra. Ary ny fanahy rehetra izay tsy manaiky fa tonga tamin'ny nofo Jesosy Kristy dia tsy avy amin'Andriamanitra. Ary izany no ilay fanahy ny Antikristy izay farenareo fa ho avy, sady efa eo amin'izao tontolo izao sady ankehitriny. Rakizy madinika, ianareo dia avy amin'Andriamanitra ary efa naharesy ireny, satria lehibe lavitra izay eo aminareo no izay eo amin'izao tontolo izao. Alleluia. Tsy nifampiresaka moa izay tsy presidanta amin'ny fotoana nanaovana ny fanomanana, fa gaga sy misaotra ny Tompo tamin'ny 4 izay nampitondray ny Tompo azy tamin'ny maraina. Ary dia nanontany ny Tompo aho hoe, Tompo, inona ny sitraponao? Inona no ampitaina amin'ny fiangonana? Hatramin'ny alina manakaiky ny mamaton'alina dia notarian'ny Tompo anatin'ity 4 ity. Dia hozaraiko aminareo ampanetretena, ampitiavana, mangataka mba samy ainy tsara. Mety ho tapahany devoly ty courant andro any après-midi ity, fa rehefa miainy tsara ianao, isy zavatra voarainao. Amen. Fantaro ireo fanahy misy sy fanahy miasa eto amin'izao tontolo izao, amin'izao vanim-potoana iainantsika izao. Tena zavatra lehibe mihitsy izay lazain'ny Jaona eto amin'ny epistily no soratany. Ary zavatra tokony ho haitsika olon'Andriamanitra mihitsy ny mampiatra izany amin'ny fahendrena rehetra sy ny fahalalana ao amin'ny Kristy. Aza mino ny fanahy rehetra, izao toetra ny fanahy na avy amin'Andriamanitra na tsy. Tena zavatra goavana be mihitsy zany. Be dia be ireo fanahy miasa, ireo fanahy misy mandehandeha eto amin'ity izao tontolo izao ity, amin'izao vaninandro iainantsika izao, fa ampahany amin'izy ireny reto tanysaitsika manaraka ireto. Any amin'ny famaranantsika no
andray ny torolalana azona fahombiazana sy fandresena eo tahiny ny tompo ane ianao zay tongeto amin'ity ariva ity. Amen. Voalohany atao amin'ny bokin'ny Timoty voalohany toko fahaefatra ny andininy voalohany dia izao no lazainy ty andininy anankiray ty amin'ny anaran'i Jesosy fa ny fanahy milaza marina fa amin'ny andro aoriana dia hiala amin'ny finoana ny sasany manaiky fanahy mametaka sy fampianarany devoly. Misy ny atao hoe fanahy mamitaka. Arak'izany anaran'izany dia mpamitaka izy ary feno fitaka ny asany sy ny ataony. I Paoly dia manome fanazavana tao amin'ny bokin'ny Korintianina 2 ny toko 1:20 ny andininy 4:20 dia miresaka izy ary ny andininy 7:20 sy ny andininy 5:20 ny amin'ny hoe apôstôly sandoka mpiasa mamitaka mampiova ny endriny ho taky ny apôstôly ny Kristy. Tsy mahagaga zany hoy izy amin'ny andininy 4:20 fa Satana koa aza mampiova ny endriny ho taky ny anjeliny mazava. Koa dia tsy zavatra lehibe tsy akory raha ny mpanompony koa ny mampiova ny endriny taky ny mpanompony fahamarinana nefa ny farany ho araka ny asany ihany. Jesosy dia mampitandrina ao amin'ny Matteo 4:24 teny izay diso fatatsika loatra hoe mitandrema ianareo ny ampamina ny sandoka izy Kristy sandoka ary dia ho avy izy ka amitaka anareo. Fanahy mamitaka zava-doza io ary misy miasa ihany koa amin'izao vaninandro iainantsika izao. Fiangonana maro, pilipitra maro, atoko-pivavahana maro no ananany devoly fahefana ka ampijorony apôstôly sandoka mpanompo mamitaka zay miasa miteny manompo ary ministerany dia miaina ao anatiny tontolony fanahy mamitaka. Engany tsy azo ny pilipitran Jesosy mamonjy mandrakizay zany fanahy ratsy izany. Faharoa asan'ny apôstôly toko 2:20 ny andiny 2:20 misy ilay atao hoe fanahy mahavaly. Misy io fanahy io miasa amin'izao vaninandro zao. Tataky ny ahoana moa ny fisehony tamin'ity indray mitoraka ity? Izy tsy nanohatra, izy tsy nanaratsy, izy tsy nanao teny hafahafa tamin'ireo mpanompon'Andriamanitra dia i Paoly sy mpiaradia aminy fa toa milaza fahamarina. Reo lehilahy reo manoro anareo lalam-pamonjena, reo lehilahy reo doro ny fahamarinana, reo lehilahy reo misy le tena anankiray ny tenenin' Jesosy zay tsy manohitra atsika dia momba atsika, zay tsy momba atsika dia manohitra atsika. Fity fanahy mahavaly ity. Marina fa miteny zavatra atao marina izy fa lay vokatry ny asany kosa dia zava-doza indrisy.
maro amin'ity taranaka indray miainy ity tadiavin'ny devolo saromany amin'ny alalan'ny asany zany fanahy ratsy izany dia tena loza. Fantatrao ny fisiny ny fanahy mahavaly ambeny ny tenanao arovo ny fanahinao mijoroa ny ankonanao ary indrindra andao atambatra ny hery tsy amelany zany fanahy ratsy izany hiditra eto amin'i Jesosy mamotsy. Amen. Mafy be azafady. Tantara faharoa toko fahavalo ambin'ny folo andiny faharoapolo ka hatramin'ny faharaiky amby roapolo misy le atao hoe fanahy mandainga. Tamin'ny andro ny Aba fa tonga namangy azy Josafata dia ny fanany anina nyrosony sakafo zay tsy tokony tonga antsika olombavonjy matikanina. Sakafo ny navoany Eva, sakafo ny navoany jereo tsara ny olona atao amin'ny Baiboly Esau. Fa i Josafata rehefa navonona ny omby nanaovana sakafo be dia nitaon'le mpanjaka tsy matahotra an'Andriamanitra ianao va mba hiaraka amiko andeha hanafika ny Ramota Gileada. Toy ny matikena maso Josafata tena naiky tsy sazoka saingy nametraka condition aleoloha antanina ny hevitry ny mpaminany mba hitadiavy mpaminany. Mila pasteur ianao averiko indray mandeha, mila pasteur ianao, mila mpitarika ianao, mila mpaminany ianao, mila mpitoroteny ianao. Mino any Jehova teo tafatoetra, mino ny mpaminany dia ambinina. Tsona tokoa ireo mpaminany saingy ny loza sy nampalahelo. Mpaminany misy fanahy mandainga satria rehefa natsona avy any maro izy ireo be tsy androfana 700 lahy fa tsisy nanana ny tenin'Andriamanitra na dia iray azy. Ilay ny seholohany antsoina hoe Zedekia dia nanomana tandro-by, tandroka vita amin'ny vy dia netiny tany amin'ny Aba. Na ny tany Aba andeha hiainga vao hiakatra hanafika ny Ramota Gileada. Dia hoy Zedekia, mandehana ry mpanjaka, mandehana somatsara, atolo Jehova eo tananao izy. Reto no antonao ny Siriana. Nino i Aba? Fa i Josafata atao nanana famantarana hafahafa. Isy esprit de discernement tao anatiny. Ohatry ny hafahafa be zany faminaniana henoko zany. Hafahafa be. Motsy zay tokoa ve no andrasan'ny olona maro ankehitriny mangididy sofina amin'ny fampianarana tsy misy kilema. Ka raha faminany mpitoroteny manohitra ny fahotany mikitika ny fiainany miafina zay mampanalavitra azy amin'Andriamanitra dia halany tsy tiany ary lozany mihitsy azy. Maro manana toepanataka ny Aba tady mpitoroteny andokandoka ny fiainany, anindraindra azy, anasoaso azy, itsodrano tsy mba mitarika ialany amin'ny fahotany sy ny lalany ratsiny mba hipepahany ka hiavanany amin'Andriamanitra. Raha mbola amin'ny seza fiandriana ny Andriamanitra aza matahotra ianao ny tenin'Andriamanitra madio sy mahitsy notoriana sy ambary eto amin'ity toerana ity. Ary nahoalan'ny olona sy tsy ho tian'ny olona azy izay tsy maninona zany von'izay ejora fahamarinana tsy teny tsy laza akoatr'izay nampilazain'Andriamanitra irery ihany. Amen. Dia hoy Josafata angatsy izy mpaminany akoatran'ireo. Dia hoy Aba, efa 700 angereo, efa majorité angereo e. Mba hitaza manao an'izany mpanjaka, misy anankiray zay amin'ny fa sampotsampony.
pastera manondra tsondran'izay manondra nahoana manambola nga jangajanga nga mpanodikodina zazavavy tsy ampitaona nga inona ny problemany isaky maminany izy tsy mba maminany sofa maminany loza aza manao an'izany patraka antanatsoa izy nalaina avy any i Mikaia tonga teo tokoa raha velona koa Jehova za tsy laza afa-tsy zelona ny mpilazain'Andriamanitra mpaminany tena nampitamby azy rehefa tsato lahy ianao tandremo mamalaky ireo efa milamina tsara ny ao aza korotanina tsony efa voady hoe majorité zao tonga tokoa nambarany Mikaia ny tenin'i Jehova tsangam-bolo Josafata ary apateniteny io lefa nahiko mihitsy zanga efa miteny aminao hoe le zalahy io tsy fantatro mihitsy hoe za le tsy matolotolotra ve sa inona ny problema tena voakany Mikaia le zava-miafina teo amin'ny seza fendrianana iza no hitona ny apa ho lavo any anaty izy tena nantona fanaray zaozy amin'ny fomba hoana ho tonga fanahy mantainga eo ambavany mpaminany ao dia hitona azy ho amin'ny airamoatakiliady any no alavo azy ry havana fanahy mantainga lainga firifiry voafany taingy mino ny laingy mampiorina ny mandrak'izay ny ambony laingy zoran'Andriamanitra ianao tonga eto amin'ity toerana ity ray sotombontso manokana ho anao ny fahatongavana eto Andriamanitra ny iaro anao amin'izany fanahy ny lainga izany faefatra misy ny atao fanahy masondriatory Isaia 7:10 fanahy masondriatory zay natonga Davida nivavaka ao amin'ny bokin'ny Salamo Jehova ampazavao ny masoko dia ho reniky ny torimaso mpahafatesanao inona ny asan'io fanahy masondriatory io tondra torimaso ara-panahy rendremana miaino izy fa tsy mandeha mijery fa tsy mahita mianatra mandrakariva fa tsy tonga amin'ny fahalalana ny marina tratra ny fanahy masondriatory dia lasa rotinina ny fanompony rehetra fahazarana fombafomba tsisy aina tsisy hery maty tanteraka 5 misy ny atao hoe fanampanandevozana Romanina 9:15 manandevo mamatotra mangeja mampanompo mampiakohaka mampandoalika io fanahy io dia niasa tao anatin'ny 20 taona teto amin'ity taranaka indray miaina ity betsaka ny tsy tonga saina fa tratra ny fanahy ny fanandevozana fanahy ny mampandoalika mampiakohaka miakohako amin'ny réseaux sociaux mandoalika eo amin'ny tambajotra tserasera ampanompono ny telefona tsy mampaninina azy no hoe atilo ny sakafo maraina ny ala tao an-trano fa tao toy ny very Andriamanitra izy raha ny telefona zendradino mampandinika izany mampieritreritra izany fa enina misy ny atao hoe fanahy ny tahotra Timoty 1:1 fanahy ny tahotra mahatonga ny olona tahotra tsy roso lalina amin'ny fanompona matahotra ny akato matahotra ny teny hoe olon'Andriamanitra kristianina menatra
saminosy tsy samijoro ho an'Andriamanitra. Zava-doza zany. Fafito, misy ny atao fanahany fandroboana. Oabolana 9 andininy 7 mandrobo manasoazo midokadoka molitra fa ny ao am-po hafa. Mbola tsy teraka ny olona andimby anao pastera. Ianao mihitsy mimendrika ho président ianao tsisy mahavita an'io afa-tsy ianao mila olona intellecte ty fiangonana ty eo molina io fa ny eo am-pony matesa raha alina inganeo domin'ny tôbily tsy avasakosy. Avy izy miresaka ndray ariananina ry miteneniko ohatran'izao ranona ohatran'izao ranona ohatran'izao ranona fa nibotsina ho aty nibotsina ho aty nibotsina ho aty. Izy ndray ny miarapa-tena fanahy ny fandroboana mandrobo. Fa le hoe milaza soa any namany iny tena teny ao am-pony no teny ao am-molony, ny teny ao an-tsainy no teny ao amin'ny vavany. Fa le fandroboana tsara tena tsara ianao androany zany raha vavy prinsesy antsay tena feno fahasoavana fa ny ao am-pony atao vorotsilozy miongom-bolo riavana fanahy ny fandroboana. Dia misy aza moa dia ratsy saina mihitsy andao dokadokavana iny ihany aiza andao dokadokavana aloha andao dokadokavana sitriny mba mamme ividianana kafe ozy président dia tangoronany eo tokoa le olona ray dia na dia zandry olona azy ahoana dadatoa zay eto vao miresadresaka ela tsy nahita ny dadatoa manome le olona mahazo tsiny tsy manome le olona maty fosy. Riavana fanahy ny fandroboana favalo oaboly anaraiky 17 misy ny atao fanahy ny fetsarambela tsy io le tena zava-doza. Ny tanany havanany atolo ny andray ny tananao toy ny araba sy irarosoa fa ny tanany avy manafina zava-maranitra ho atsatoka ao amin'ny lamosinao amin'ny fotoana tsy apozinao. Riavana fanahy ny fetsarambela tsy mandrakotra ny fiarahamonina vesivesy mifanaretsaka ny anaty orinasa manjaka sy manao zay sitrapony eny an-tsena atany am-pianarana ao anatin'ny tokantrano fianakaviana loza sy matahotra ndraindray fanahy ny fetsarambela tafiditra any am-piangonana. Bravavy mifampiatsara velatsy bralahy mifampiatsara velatsy iza loatra ty taranaka andray miainy ty amin'ny devoly tariany ho any amin'ny alo betsaka ny tsy tonga saina ka mamela ny fiainany anjakany zany fanahy ratsy izany. Oka ny fitenitsika rehefa eny de eny rehefa tsy de tsy mihoatra an'izany avy amin'ny devoly. Ny ana rehefa hoe tsy mety amiko na ho tofanao lakrimogène anaky 10 ariary tsy miova amin'iny mihitsy mba marina efa zay ny ady zay tsy azo nisany zozogozonina zay ny etikako
Alleluia. Alaviry fiatsaram-belatsy. Okatsisy mpino miatsara velatsy. Jesosy mamotsy mandresy fiatsaram-belatsy. Mendrika andray an Jesosy eny amin'ny rahoalanitra. Amen. Fasivitsika zao azatino misy ny atao hoe fanahany zao tontolo zao. Koritianina voalohany toko faharoa andiny faharoa ambin'ny folo. Tsy vakitsika noho ny afoin'ny fotoana. Koritianina voalohany toko faharoa andiny roa ambin'ny folo. Fanahany zao tontolo zao. I Jaona dia milaza amin'ny toko faharoa manomboka amin'ny andiny dimy ambin'ny folo enina ambin'ny folo ny amin'ny atao hoe zao tontolo zao. Inona moa le tiany resahana? I filaniny nofo, filaniny maso, nyreka momba n'izao fiainana zao tsy avy amin'Andriamanitra fa avy amin'izao tontolo zao ihany. Rendrarendra zava-poana ity tany ty sy nyreka eo aminy filaniny nofo. Zava-doza loatra. Fitsangatsangana. Mahita zay papa sosy mama sosy zafady amin'ilay fomba fiteny mahitsy be. Raokely be dia be vadikely amin'ny toerana anaovana mission. Loza nge zany e. Dia betsaka ny miaina ao anatin'izany. Fanahy zao tontolo zao mangetsa sy midominy mife azy. Fahavetavetana. Lehilahy manambady lehilahy, vehivavy manambady vehivavy. Sodomity. Ifonako miteny ty tena anankiray ty. Fanahany masturbation. Lozy. Fanakaiky fa tsy lavy teo. Fanahy manambady. Mampahory lehilahy maro, vehivavy maro amin'izao andro misy atsika izao. Fahoritsaina. Alahelo akiviny, fafambaraka, enatra, zany no aterany. Loza ke zany e. Filaniny maso. Tsy mety raha tsy mijery zava-poana. Tsy mahazo aina toy ny olona zay ohatry no faty raha tsy mahita connexion ray andro. Tsy fianarana, tsy asa, tia fa zava-poana. Filaniny sofiny. Afiny ray. Raha raisina ampahendrena sy ampahamendrena. Ifampiasantsika écouteur. Akory moa atao? Andriamanitra malala. Fa misy fotoana kosa tavahoatra. Aiza ve dia 24/24 tsy miala mihitsy ny écouteur fa eo foana. Ifonako dia mandeha sendra neti-patsorana. Fakazarana misy eo amin'ny tiralahy anankiray. Lafindray ohatry tsy fahalalam-pomba fa lafindray eo le fifakazarana. Nongotako le écouteur tsy hitany avy ato aoriana satria maneno mafy le hira ary izy tena hira Noël volume mafirin'ny frère Lalaza raha Davida zany. Nongotako le écouteur dia mba zarazarao rahalala ifaliana iterana ny tompo. Saika tsy voaongotra ny ala teto Andriamanitra ianao. Loza. Inona Lalaza ny anona ao ato anatiny ty? Angalana inspiration pasteur. Mila inspiration tsika. Ny inspiration atsika tompoko a midina avy amin'ny seza fendrianana. Omeny ny fanahy masina eo ampandoalena. Zay ny inspiration madio. Amen.
ka mila mitandrinatsika reka momba n'izao fiainana zao iny efa tsy tenenina tsony etsy eroa jereo le hoe 70 taona kapa tsy lany fitafiana tsy rovitra fitahian'Andriamanitra fomba ny ahian'Andriamanitra ny zanak'izy ireo tena mpandehanana fa ny an'ny sasany fitafiana vaovao inina rovitina mihitsy hoay izy te izao tontolo izao te reka momba n'izao fiaina zao andeha lozatsika eo iny fa ity ny 10 fanany ao ny farany Timoty 2:7 fatatsika any aparany any dia isy andro mampity 12 dia tanosainy manomboka eo amin'ny 9 faharoa 7 faefatra 5 faenina fa nyresahany ray aman-drentsika tamin'ny maraina fanahy ny fitiavatena titena fanahy io lasa egoista tsy te halala fa tsy ny tenany zay tsy mampety an'le hoe ray mpianakaviana dia mamoky tena samy rery ery amin'ny KFC tsy tsarony akory hoe misy vady aman-janaka izy any an-trano any dia mba mahatelona koa ne izy tsy ray mpianakaviana fa re misy ray mpianakaviana koa ohatr'izany ato amin'ny griaro aloha za zao akahaka coin dia tsy izy pahita adino le vatiny sy le zanany tsy mba nivondrinany na dia sambosa iray na dia griady tsy mba nitondrany fitiavatena manahoana maika feo amin'ny ara-panahy izy ihany netiny amin'ny bavaka izy ihany ny fatany izy ihany ny prisia mamaky baiboly tsy miasa saina hoe mamaky baiboly ve ny zanako vavaka ve ny zanako alohan'ny atory mba iza hoaizy mba namonjy fiviriana ve le zanako zanakaizy izy nakaizy izy aizy izy amin'izao fotoana izao fanahy io fanahy ny fitiavam-bola indray tsika maika loatra amin'le verset fa ny vola amin'ny fototry ny ratsy rehetra fototry ny ratsy rehetra ny vola kinona no novatsika rakitra sy ampahafolo-karena fa mario tsara izy ny fitiavam-bola ny fitiavam-bola dia ny baiboly ny olona ho tia tena ny olona ho tia vola vitany sasany manao facture sandoka gonfle facture iny ty facture na gasoil ay ty mba soraty kely eo hoe ay 20 litres izy teo ataovy 80 litres zava-doza nge zany fitiavam-bola za eto tsy malala vola miditra eto amin'ity toerany ity tsy nataoko problème zany fa mifantatro fotsiny dia zao tahian'Andriamanitra ny asany tamin'ny fiangonana rehetra nandehanako rehefa nanambady afa tsy tokantena intsony tsy mba nanisa vola ireto tanako reto kenao ary tsy manisa vola bruit be dia be ny heninao etseroa inge mahabotabotan'iny vola bengonana daholy henin'Andriamanitra zany feo zany dia vao maika ianao tahiny dia lasa mibotabota ihany mba tsy fidiny anay koa ngeny ohatr'izao fa tahin'Andriamanitra zay dia ohatr'izao hoe basina aleloy kosa ho voninahitry Jesosy io fitiavam-bola io fitiavam-bola ty vola ivarom-panahy ivarom-pena anao zay ratsy eo masony Jehova misoran'Andriamanitra ianao men'Andriamanitra pitarika matoky matio eo amin'ny fitantanana ara-bola tsisy mipikana ny ariary azy isy olona nanome amina million maro tamin'ny 60e
nateriko tato amin'ny birao ary nataoko taky nadalany ny fanino ty ny resu meo resu azafady omena any amin'le olona dia mba hatsoy eto imasoko le olona nanomeny io vola io fa tsy ho avy rapitso rafakapitso toe nisy an'izao nisy an'izao nisy an'izao marina Andriamanitra miasaky tsika ho amin'ny fahamarinana atany atany halleluia ary asa dia mba endrikendrihana loatra reny pasteur sy ny mpendraikitra ny mpitoroteny mba tsy ary fa misy tena mandeha mahitsy miany aposiny ray ary manaraka halleluia fa tsy hoe angony rano nataolo ny DDR hony efa nifidy ny transparence tsika hitondrana ny ty raharaha ty ary isy ampamoaka angeza be ao fitsaran'Andriamanitra fa miteny aho alaviro ny fitiavam-bola inona koa fandokafatena fiavina vonana blasfemia inona mahatonga ny olona miteniteny foana zavatra tsy fantany misy fanahy io inona mahatonga ny olona manoratsoratra zavatra tsy fantany misy fanahy io misy fanahy io fanahy mahatonga an'io inona ihany koa resana eto tsy manana fitiavana voajanahary fanahy io mahatonga ny olona manary zanaka tsy miraharatso ny ray aman-dreny rehefa be antitra sy tsy mahavatena terineny amin'ny maison de retraite tsy ho tsy olona fitiavana voajanahary ambakainy ny biby ny akoho kely ary raha lainao ny atodiny rakitianao ny zanany sarom-piaro izy sy le fitiavana voajanahary fa maninona ny tsy teo amin'ny olona tsony io vitany manary ny menaky ny aina eny amin'ny zordira manary azy sy mametrapetraka azy eny an-jaridaina fanahy io inona koa ny resahana eto tsy mahonim-po tsisy fahononam-potsony tsisy fahononam-potsony tsy mety voky tsy mety afa-po tsy mba malala fahonona tena losa be makala zay tsara mpamadika zany izy daholo fanahy daholo ny eo ambadika reny krina pieboebo ty fafinaretana mihoatra ny fitiavana an'Andriamanitra fanahy ny eo ambadika reny misy fanahy misy fanahy manana ny endriky ny te-panaraka an'Andriamanitra rehefa mandany heriny mampalahelo izy mpitory teny hainy mihitsy mitory an'io fijangajangana io tena rarakivy ianao ilazany azy ny mpino sakanany nefa izy tenany milomano amin'le ota zay toriny sy ambarany manara-po riavana fanahy nao ambadika reny fanahy ny andro farany fa raiky amby folontsika zao inona koa karazana fanahy mitondra famoisam-po areranankiviny depression izy daholo zany famoisam-po fakivina dia miraviravy tanana tsisy fanantenana tsy afaka hitrakatsony kivy tanteraka ndrisy malahelo am-panahy ary dia zao very hevitra tanteraka misy faharoamby folo fanahy ny fiamorana fanahy ny fangatsiahana timoty voalohany toko fefatra andininy voalohany Mateo toko fefatra amby roapolo andininy faharoamby folo niemotra mangatsika fanahy zany tsy hitatsony amin'ny fanompona viny anao zao mifahatianina farany efa tsy tadidiko fa za teritery tato ato tsy hitatsony lahady arivo lahady maraina izy eo amin'ny toerany fa lahady arivo izy makaizy
akamantatra ny tompony mahalala. Fa naninona? Tratry ny fanahy amin'ny fiamorana, fanahy ny fangatsiahana. Faharoa ambin'ny folo, fahatelo ambin'ny folo, fanahy ny fanoherana. I Petera miresaka ny amin'ny i Joda miresaka ny amin'ny Jana sy Jambra. Manohitra n'Andriamanitra, manohitra fitariana. Sy fitariana atao toeriny. Hitsangantsika hivavaka, izy mandohalika. Hafahafa. Totsika nandratanana izy croix célébra. Totsika hiteka nga izy miraharahan zany. Hafa ny antony ara-pahasalamana. Fa reny karazana fanoherana madinidinika ireny dia hitombo ary tsy hijanona raha tsy tonga any amin'ny zavatra lehibe sy mampatahotra. Fanahy zany. Manaraka fanahy ny fahalainana, fanahy ny akamona. Ao amin'ny boky Noapolantsika dia mahita zavatra be dia be mihitsy mahakasika an'izany. Fahaenina ambin'ny folo, fahafito ambin'ny folo. Asa mahazo ny olona zany. Tamin'ny toerana ray, misy an'ity raim-pianakaviana nandritry ny 5 taona tsy nety salama. Olona mahazaka vary 50 kilao zany. Olona mahavita ditongotra adiny 5 tsy akijanona. Ary olona tena manana ny maizy azy. Fa tratra ny fanahy mahafarofy. Na lemy, na ny apakatra ny sakafo ao am-bavany azy, tsy vita ny intsony. Ary mety misy maro angamba tsy ho voatanisa, mametraka fanontaniana, fa maninona aho no potika toy izao ny fiainako. Ato anaty fahasairanana, ato anaty fahampitena sy faharavana. Le fanahy mahafarofy nahazo an'ity vehivavy renim-pianakaviana tamin'ny andron'i Jesosy ity. Nandritry ny 20 taona nampahoriany fanahy io azy, hany ka tsy nahatraka akory izy, fa nanjoko nandritry izay vanim-potoana izay. Eo le ara-panahy sotomontsika kely. Rehefa tratra ny fanahy mahafarofy ny olona ray, tsy mahabanjana intsony hoe misy ny lanitra, tsy mahabanjana intsony hoe ho avy Jesosy, tsy mahabanjana intsony hoe mbola eo miseza findriana ny Andriamanitra. Miondrika, manjoko ao anaty fahaverezan-kevitra, ao anaty fahadisom-panantenana, ao anaty alahelo sy ranomaso. Riavana. Hatreo angamba no voajeritsika no ny fotoana izay mihazakazaka. Fa tiako ianao hiara-manokatra amiko ny bokin'ny Apokalipsy 4:9, andininy 7:4, 4:4. Vakitsika amin'ny anaran'i Jesosy. Ary nahita fanahy maloto 3 aho, tahaky ny sahona avy amin'ny vavan'ilay dragona sy avy amin'ny vavan'ilay bibidy, avy amin'ny vavan'ilay mpamina ny sandoka. Fa fanahy ny devoly reo ka manao fahagagana sady makany amin'ny mpanjakany tany sy manerana n'izao tontolo izao mba hanangona azy ho amin'ilay ady amin'ny andro lehibe n'Andriamanitra sy toa. Mila miratra ny masontsika. Na dia tsy ampiasa ny fotoana. Tiako atsidika alomelohany ny amaranana. Ity teny lazain'ny Baiboly ity. Fanahy maloto tahaky ny sahona. Inona no ataony? Manao fahagagana
dia ahoana koa makany amin'ny mpanjaka amin'ny tany sy manerana an'izao tontolo izao. Zany hoe tena miasa, tena mihetsika, tsy mipetrapotsiny ary miely miparitaka. Tany amin'ny taona 20 dia tsisy toerana fantadaza fanaovana fivoriana ambanin'ny tany sy any amin'ny monde invisible nalaza ankoatra ny tao Lagos renivohitra Nigeria sy ny tamin'ireo toerana sasatsasany tany Inde. Raha tsy ilatsika afa-tsy ny toerana misy ny tempoly ny Shiva amin'ny renivohitra anankiray ao Inde. Fa miazakazaka mandingana kely tsika amin'izao andro ankehitriny izao. Na eto Madagasikara ary dia indrisy tonga n'izany fanahy zany ka fivoriana tsy fivoriana ery, fivoriana ery. Misy olona ihany afa mandositra ao anatin'ireny toera mandozy ireny rehefa tonga teo amin'ny fanekena farany zay tsy napoiziny sy tsy neritreretiny hoe ho tonga amin'izany zavatra izany no afaka nivoaka ka mialohany namonoana azy mba afaka nilaza na nambara ny zava-miafina raketiny zany planin'ny Satana zay manao fivoriana miafina tonga hatrany amin'ny monde invisible. Tsy resahana tsony ny voyage astral, zava-doza. Ary io ananatsika ady ara-panahy me mivaivay me mangotraka ankehitriny io. Hitanao aty mafy ianao vao tonga ty am-piangonana indraindray, aty mafy ianao vao mahavita mamaky baiboly indraindray, aty mafy ianao vao tafajoro voaro amin'ny fakapanahy, aty mafy zay ianao vao mahavita dingana eo amin'ny fanompolan'Andriamanitra. Inona no atony? Fantatry ny devoly ny calendrier, ny timing kely sisa amin'ny fotoana, tsy afaka mijanona, tsy afaka makaina, tsisy repo, miasa mafy, miasa haingana, mila miparitaka, mila miditra any amin'ny toerana mbola tsy azo rehetrarehetra. Tsy miampatahotra anao ny ilazako androany fa devoly tsy latsaky ny 7-20 amby-100 manara-maso miandrikendritohana ary tena ametraka valika mipetrapetraka maty-paika eo an'leonao mididina anao isan'andro isan'andro isan'andro. Raha lasy anabavy amin'ity hariva ity mila mihiratra ny masotsika. Tsy fotoana tokony atorotoriana sy petrapetrahana tsony zao. Ary eto nanaovako antso afo ho tonga tsy hoely ty fotoan-dehibe ty, ary farana tsy hoely tantaran'ny ota sy ny tsy famarinana eto ambonin'ity tany ty. Engany anaitra atsika tsiraray avy ny fanahy masina androany. Inona no tokony ataotsika? Inona no tokony atao? Tory lalana azona fahombiazana, fandresena. Fandresana tamin'ny maraina momba ny vavaka, zava-dehibe zany, tena zava-dehibe zany. Tsy mety raha tsy mivavaka mandrakarivo tsika ka tsy reraka. Mivavaka mandrakarivo mba tsy idiranareo amin'ny fakapanahy, miareta tory, miambena, mila vavaka. Fa so koa aza misaraka amin'ny tenin'Andriamanitra mihitsy ianao. Andeha hianatra miaraha amin'ny tenin'Andriamanitra, andeha hivarotra, andeha hiasa, andeha hivoyage, andeha hamangy fianakaviana, andeha hamonjy birao, andeha hoaizy, andeha hivoyage. Aza misaraka amin'ny tenin'Andriamanitra raha lasy anabavy. Alleluia. Io le sabatra atahorany devoly.
io sabatritsika kristianina. Anao zay ho afa ny devoly teo analolohan'i Jesosy, fizy ny teny voasoratra hoe lasa nitsoaka ny devoly. Mangataka mba samy hamaky baiboly manomboka androany e. Andao velomina ndray famakiana baiboly e. Ho hitanao fa nany aretin'andohanao aza ho sitranao azy. Ho hitanao fa nany solomasonao aza mety hiala. Ho hitanao fa nany fahasalamany fonao azy mety rindra tsara. Ramba solonao baiboly. Ny fotoana lanilany rehetra vakio ny baiboly. Fahatelo. Asa dino, ny rano Jesosy dia mila miaraka aminao isan'andro isan'andro. Alleluia. Aza misaraka amin'ny rano Jesosy. Hoeto ny rano Jesosy. Maniry amin'ity hariva ity, mialohan'ny farana ny fotoana, tsika raha teo hiatrika ny latabatra masina, ny ena atsimo, ny ena avaratra, ekandrefana, etsinanana, andeha miaraka amin'ny rano Jesosy. Alleluia. Rehefa nandalo ny mpanikana atao amin'ny tany Egipta, tazan-davitra izy. Eo amin'ny tontolo ara-panahy tsy mila an'izany scanne zany. Automatique io. Ary ny présence dia samy efa mahalala an'izany ny ao amin'ny monde spirituel. Ny anjerin'Andriamanitra dia halala ny olona misy fitomboka se. Ny olona manana ny rano Jesosy. Toy izay koa ny devoly sy miaramila ny satana rehetrarehetra. Fatany mihitsy. Ty tsisy, ty misy. Asa kitikitiany io. Levinao nareo raha mikasika an'io. Fa hoana, misy rano Jesosy olona io. Alleluia. Membre rehetra ao amin'ny club sy ny cercle mampiaya rehetra sa manonona ny rano Jesosy. Salasala matahotra satria tao anatin'ny dekreana pakta. Tsy azo atao manonona an'izany. Fady. Ianao tsy nanao pakta. Ahoana ianao no anaiky ho resy? Atsoy ny rano Jesosy. Hoeto ny rano Jesosy. Asa vela isaraka aminao ny rano Jesosy. Ry tanora namako, ianao zay tsy ritiny devoly, kendren'ny devoly, asa matahotra andrakotanao aneny rano Jesosy maiaro anao. Amen. Be dia be ny influence mandeha ny amin'ny fiarahamonina ary hanomboka atoato dia tena isy offre tsy apozinao mihitsy. Fa mila mitandrina. Ohatran'ny asokafan'le accès. Aiza ny dossier anao? Ianao mety aminay profil ohatran'izao mihitsy mety aminay. Fa ho ambadika iny tandremo. Aza miditra amina resaka napakta zany. Asa miditra amin'izany misy fandrika. Ary zay no hiankaviko anao. Hoeto miaraka aminao ny rano Jesosy. Alleluia. Zay ny ampirisihana antsika hivavaka tsara. Mba tsy ho very ny direktiva divine ianao eo amin'ny fiainanao. Satria fomba fiatin'ny devoly sartany le kristianina dia tsy aino ary tsy andrehan'Andriamanitra miteny sy mitarika azy. Dia misalasala eo anoloany fanapa-kevitra. Mbetika oui, mbetika non. Ho atao tsy ho atao. Ohatry mety tia, ohatry ny tsara, so dia masoa, so dia mba tia le valim-bavaka. Fa tandremo. Andriamanitra malala ny lalana hitondrana anao, manana ny hevitra heverana anao, tsy hamandrika anao izy, hiasona anao amin'ny tanany eny izy, ary andrakotra anao amin'ny rano sarobidy, ka hiaro anao sy tahiry anao. Farany. Mba tonga antsika omby ho mpandresy, mila ny afo ny fanahy masina.
tsy androany ihany tsy isaky ny pentekosta fotsiny fisan'andro isan'andro latsinainy ka tamin'ny sabotsy isan'andro andavanandro any fety farany taona voalohany taona tena ny tany ao anatinao aneny afo ao anatinao aneny afo hoeto amin'i Jesosy mamonjy aneny afo ka naizanaiza misy anao misy afo miaraka aminao dia ny afo fanamasiny zany do angatakitsika amin'ity arivo ty omeo ahy le afonao Andriamanitra aiza le afonao Jesosy tonga ny mpiafa ty ambonin'ny tany ianao inona mo nirinao sady mba iretan'izany ary zay ny tsy azon'ny satana any Jesosy mamonjy matrapiveriny Jesosy satria pasteur manana ny afo ny fanahy masina mpitarika manana ny afo ny fanahy masina responsable misy afo ny fanahy masina tanora misy afo ny fanahy masina musicien misy afo ny fanahy masina raim-pianakaviana rehetrarehetra misy afo ny fanahy masina vao manatony izy telefona zay planina rehetra ataony manjofaka avokoa zay rehetra kasay tsy ambinina ny afo ny fanahy masina andefina ny velam-pandrika rehetra eo anoloanao. Halleluja ka na dia romotra sy tezitra azany devoly tsy aomby izy torotoroany Jesosy eo ambany faladianao na izy androany ralao teny eo ambany fitera tongotra ao ana izy androany ranapavy eo dia andresany atsika androany